Amaranantsika ity fandarana ity resaka kely manodidina ny tontolon'ny familiana fiarakodia sy sika satria dia ho tanterahana amin'ny tapaka ny volana oktobra iny ihany koa ny fihinanana tour de tana indray ry zareo avy eo amin'ny aza tana no mikarakara ity fanana ity ka tamin'ny alarobia lasa teo no nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy mikasika izay azakazaka izay. Ny 10 ary 12 oktobra ho avy izao no anatanterahana ny andiany 720 amin'ny rally Tour de Tana. Tsy toy ireo andiany teo aloha fa dia hiara-iasa sy ifanohana akaiky amin'ny ekipan'ny Aza Tana amin'ity taom-pilalaovana ity ny orinasa Sodirex ka niantsona ny fifanana hoe rally Sodirex eo ihany koa ho ireo orinasa hafa. Eo amin'ity tokotanin'ity orinasa ity tokoa araka izany nanaovana ny PC amin'ny fifananana. Hatratra vasin-telonjato faingo 770 kilometatra ny halaviran'ny lalana hodiavin'ireo mpandray anjara raha nambaran'ny mpikarakara. Lalana izay ahitana épreuve spéciale misy asivy izay mirefy 2,20 kilometatra mahery. Ny fito amin'ireo ES ireo dia lanina tsy misy ivirenana avokoa. Nadritra ny fotoana nampahafantarana ity hetsika ity ny alarobia telo teo tetsy amin'ny Sodirex Akondrano no nambaran'ny Lazarandria Mifidimanana filohan'ny Aza Tana fa hamaritra ny tompon-daka amin'ity taom-pilalaovana ity io fifananana io. Coefficient 1,6 tokoa mantsy sy ity andiany 720 amin'ny Tour de Tana ity ka ampiselanelany eo amin'ny mpifaniana sasany ho an'ny tompon-daka. Hatreto aloha dia mitarika vonjy-maika amin'izay fiadiana ny fianaram-boninahitra tompon-dakan'i Madagasikara izay i Olivier Sieng manaraka azy kosa i Bomas Bertin. Ratsevina dia Mathieu Sy Laurent no nibatany amboarana nandritra ny andiany 720 tamin'ny herintaona. Ny alohan'ny anaovana ny reconnaissance ny 7 oktobra kosa dia totsaina ny zoma hariva teo ny réunion d'information. Dia izay ary tompolasy tompovavy no afa-masaka azona roso indray tamin'ity alahady 9 volana septambra ity. Fisaonana be lehibe no tolotra anao tahaka ny mahazatra nahatra anjery hatramin'ny farany no mbola maro ny fandarantsika eto amin'ny Hima TV amin'ity alina ity mbola manasanao anaraka izany hatramin'ny farany tsorana ihany koa ireo teknisianina rehetra izay nanampy tamin'ny fanatotsana izao fandarana izao tsy adino ny boutique CMH eny Andraharo izay nampiakanjo toy ny mahazatra ary dia ho avy hiverina eto aminao eto indray namana Norbert Kotomalala manomboka amin'ny alahady ho avy izao ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandra-piona indray tompoklasy tompoko vavy.